fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Feokira famantarana izany dia miaraka indray amin'ny namanao Herliva Razafy Manantsoa ianao ao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa eo amin'ny onjam-peo 900 faly miarabanao ny anaran'ny tompo ary mirahary indrindra ny fahasoavan'ny tompo mba ho aminao mandrakariva dia mirahary ihany koa mba ahita hevitra hatrany isika, ahita ny soa sy ny tsara entina miaina miaraka amin'ny tompo ao anatin'ity fandaharantsika ity. Hivavaka isika alohan'ny hanombohantsika ary izao fandaharana izao. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra ny amin'ny fotoana omenao, misaotra ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay. Ankehitriny izay dia mbola velona trapo-hamonjena indray any amin'izany famindram-ponao izany. Mangataka aminao ry izay raha hanomboka izao fandaharana izao tompo. Ny fanahinao angatahinay mba hialo lalana anay. Ianao ny fiasa sahady any amin'ny mpiaino mba hanokatra ny fo ny hanazava izay rehetra tianao ampitaina aminay indray amin'ity androany ity. Dia ny mpanomponao izay mitondra izao fandaharana izao dia mangataka aminao koa tolo-tsaina avy aminao tompo. Ianao no handrahava ny asan'ny satana rehetra, izay rehetra manelingelina anay dia totosanay izao fandaharana izao. Dia rainy ianao Kristy mpamonjy anay, ny anaranao irery ihany tompo. Amen. Aloha tsika hisaotra ny tompo ny alalan'ity hira ity ao amin'ny firana FFPM. Nisautranao zahay iray, fatsina feninanay, zay tena sitragao toko, mahazo anay niso.
Niasany fanaina mba tanteramo aminay ampiorina anatinay izay lazay ny teninay. Hira faharoa amby efapolo sy roanjato ao amin'ny firana FFBM izay hiram-bavaka ihany koa izay entina eo tompo mba hitariany tokoa ny fanahiny raha nomboka izao fandarana izao isika, mba haizantsika ihany koa manaiky ho tarian'izany fanahiny tompo izany, mba hampiorina izay rehetra ambarany amintsika amin'ity fandaharantsika ity indray. Ny zavatra izay hoentina aminao indray androany ao anatin'ity fandaharantsika ity dia hamitina ny amin'izay rehetra noresahina ny amin'ny fitehizana isika. Nandritra ny fandaharana maromaro ny fanesa izay dia niresaka ny amin'ny fitehizana isika, ary izay no ezahana hofitinina aminao ao anatin'ity fandaharan'ity. Mety nisy izay tsy renao noho ny tsy nahateo noho ny andraikitra samihafa tsy nahafahanao nanaraka izany fandaharana izany, dia izay no ezahana hamitsinana izay rehetra nambara amintsika indray androany. Ny tenin'ny tompo amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny voalohany, Efesiana toko fahaenina andiny voalohany sy ny andiny fahaefatra dia milaza ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ny andraikitry ny zanaka mba hampirindra izany fiaina ao anatin'ny tokantrano izany, dia samy manana ny andraikiny avy, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Efesiana toko fahaenina andiny voalohany sy ny andiny fahaefatra. Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Manajà ny rainao sy ny reninao fa izany no jijy voalohany misy teny fikasana. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Kolosiana toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy ny andininy faharaiky amby roapolo dia mbola milaza izany ihany koa andraikitry ny ray aman-dreny sy ny andraikitry ny zanaka, mitovy amin'izay voambara teo amin'ny Efesiana toko fahaenina izay novakitsika teo ny andiny voalohany sy ny andiny fahaefatra. Vakitsika izany amin'ny anaran'ny tompo. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahanao amin'ny tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Raha izany teny ao amin'ny Efesiana sy ny Kolosiana izay nojerevantsika teo izany no hodinintsika, dia ahitana mazava tsara fa samy manana ny andraikitrany, na ny zanaka na ny ray aman-dreny, mba hampirindra sy ahatonga izany fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano izany izotra ao anatin'ny firindrana tanteraka. Fa izay noresahantsika hatramin'izay dia mikasika ny andraikitry ny ray aman-dreny, ary izay ihany koa no mbola izany hofitinina amintsika, tsy resaka ny amin'ny anjara andraikitry ny zanaka isika fa ny andraikitry ny ray aman-dreny no jerevantsika, satria araka izay fahitantsika teo izay dia samy manana ny andraikiny avy, na ny zanaka na ny ray aman-dreny izany. Ary raha atambatra izay teny anankiroa izay dia azo vakiana toy izao hoe: ianareo ray, aza mampahatezitra na mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Izay raha atambatra ny Efesiana toko fahaenina andiny fahaefatra
sy ny Kolosiana toko 3 andinin'ny 12. Andraiky tsy ny ray aman-dreny isika no jerevantsika amin'ity androany ity, izay sady ho famotinana ihany koa izay voambara rehetra atao anatin'ny fandarana ny fanesy izay aza mampahasosotra ny zanakareo. Ary any amin'ny marika toko 7 andininy 12 dia manindry mihitsy ny tompo Jesoa Kristy tompo mihitsy no milaza ny tsy tokony hanaovana tsinitsinina, tsy tokony hanaovana izay ahatafotoina an'ireny mahadinika ireny. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary na iza no mahatafotoina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka tsipy any anaty ranomasina izy. Teny entitra manambara fa tena zava-doza izany mampahatezitra, mampahasosotra, mahatafotoina ny madiniky ny tompo zany. Ary ilay madinika resahana eto dia tena hoe ankizy ny zanaka izany. Izany hoe ao anatin'ny fitezana ataontsika ray aman-dreny dia anjarantsika no miezaka, anjarantsika no mijery fomba mba tsy hahatonga ny zanantsika ho tonga eo amin'izany fahatezerana izany na ho tonga eo amin'izany fahatafotoinana izany, fa ny teny tompo dia tena masika. Raha izay no azo anambarana azy hoe tsara ho azy raha natonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka tsipy any anaty ranomasina. Izany hoe tsy hiverina intsony ianao raha izay fa dia maty any anatin'ny rano. Fa ndeo jerevantsika, ino moa no mahatonga ny zanaka ho tezitra, ho sosotra, ho tafotohina ao anatin'ny tokantrano. Ny zavatra izay mety ataontsika ray aman-dreny mampalahelo azy, mandiso fanantenana azy, dia izay matetika no mahatonga ny fahatezerana. Tonga aloha ilay alahelo na ilay fahadisom-panantenana aloha no zavatra izay mety ho ataontsika ray aman-dreny, ary izay no rehefa avy eo dia tonga hatrany amin'ny fahatezerana izany. Mety misy fikasana tiano tanterahina dia avy hatranintsika dia mandidy manapaka manao hoe tsia. Ny zavatra nataony tsy nifanaraka tamin'ny eritrerintsika dia tonga tsika ny amin'ny fanaparana ny fahefana, ny amin'ny famaizana. Tsy tokony ho adinoina ny roa fa ny fampiasana izany famaizana izany dia tokony efa mialoha, na ny fanaparana ny fahefana dia tokony efa mialoha ny fampianarana izany. Ary izay no mahatonga ilay teny teo hoe tezao, fandraoma mofo izy fa tezao. Izany hoe mbola misy an'izay fitezana izay tokony ho tanterahina, tokony misy fanabeazana, tokony misy fampianarana mialoha izay famaizana sy fanapara-pahefana mety ataontsika hiteraka alahelo eo amin'ny zanaka izay. Fa ny zavatra ampianarana, ny zavatra ampitaina, ny zavatra izay hanabeazantsika azy dia tokony ho voaraina izany ary ahatonga akony sy toetra mahafinaritra eo amin'ny fiainan'ireny zanantsika ireny. Ny fanaparana ny fahefana rehefa ampiarina izany dia ao isika ray aman-dreny izay mampiatra azy, ary ao ny zanaka izay hiaran'izany fahefana izany, ary ilay hiaran'ny fahefana dia ny zanaka izany dia misy akony eo aminy izay fanapara-pahefana ataontsika izay, misy akony izay. Rehefa ampiarina ny fahefana dia ho an'izay hiaran'ny fahefana dia tsy maintsy misy akony eo amin'ny fiainana izay, na izy miforotra manatanteraka izay na dia tsy sitrapony azy, teraka alahelo eo aminy ary tonga hatrany amin'ny fahatezerana izay. Na izy manohitra avy hatrany eo amin'izay mety ho fihetsikitsika eo amin'izay fanaparana fahefana izay. Tokony ho modely nefa isika
tokantrano kristianina tokony tokantrano modely. Manao izay tratry ny aintsika manao ny asan'Andriamanitra, miezaka miny mitandrina zany sitrapon'Andriamanitra izany, kanefa raha ny fifandraisana amin'ny zanaka no tsy mandeha ka miteraka ditra eo amin'ny ankizy dia miteraka fikorontanana eo amin'ny fiainana ara-panahy zany, miteraka fikorontanana eo amin'ny fiainantsika, fiainana ara-panahy antsika izany. Ary zay no ilana andinihana akaiky ny amin'ity fitezana ity, mila mijery akaikiny amin'izany sika mba tsy ho korotana, mba tsy alahelo, mba tsy ho atezerana mandrakariva no ifandraisantsika amin'ny zanaka ao anatin'izany tokantranontsika izany. Ary zay no nanosika teren'ny fanahy tompo mba hamitana izay voalaza rehetra tamin'ny fandaharantsika. Efatra ny fanesy zay ny fandaharantsika androany ity. Ndeha ary ho jerevantsika izay zavatra nodinihana rehetra izay. Voalohany dia izao, no jerevantsika ny hoe aoka hahay aino, aoka hahay miaino isika ray aman-dreny. Rehefa manantona anao ny zanakao, rehefa manantona ny zanako hiresaka, noho ny fanana ny olana na kely tsy dia misy dikany aza ny fijerintsika azy, dia aoka hovonina hiaino isika. Tokony hovonina hiaino isika satria matoa manantona antsika izy dia mbola tombony lehibe ho antsika izay, hoe mbola manana antsika ho namana izy, izarana izay mavesatra aminy, ary izay no tokony ananantsika finiavana hiaino azy. Fa rehefa tsy vonany hiaino azy sika dia aleo sorona aminy fa mbola sahirana isika, fa misy dingana maromaro izay tsy maintsy arahana raha vonona hiaino isika. Izay no tsy maintsy hanendrina avy hatrany, fa rehefa hiaino isika dia aoka hanana fotoana hiainona azy sy resahana aminy. Ary tadidio fa manana olana izy, tiano zaraina izay olana izay. Isika kosa etsy an-daniny miezaka mahazo izay olana zanantsika izay. Manana olana izy, tiano zaraina amintsika ilay olana. Ary anatin'izay sika miezaka mahazo ilay olana ilay zanantsika. Zany hoe afaka miteny toy izao tsika hoe raha azoko tsara izany dia izao zany no mahazo anao. Averintsika ilay zavatra manavesatra azy, miezaka mahazo ilay olana sika, ary tsy azontsika atao mihitsy ny maneho hevitra, maneho ny hevitsika indrindra raha mifanohitra amin'ilay fomba fijeriny, ny fomba fijerintsika. Zavatra jerevantsika zany zao dia hoe aoka haino isika. Zavatra voalohany zay tokony haino. Mahay miaino rehefa manantona antsika ny zanantsika ilaza ny olany, na dia fanontaniana tao tsy dia misy dikany loatra aza dia tsara ny miaino azy. Ary tsy azo atao ny maneho hevitra indrindra raha mifanohitra amin'ilay fomba fijeriny izay, fomba fijerintsika izay. Ary mila fantarina fa raha vao manao hevitra mitory fananarana sika, raha vao maneho hevitra manameloka, raha vao mampianatra sahady na mitsara na mitsikera ao anatin'izay fahaiza miaino izay, dia mbola tsy mahay miaino sika izay. Satria raha vao manao izay sika dia hikatona amintsika indray ny fony, mikatona amintsika ny fony, ary tsy te hiresaka amintsika intsony izy. Ny tanjontsika nefa dia izao, mba hahatonga ny zanantsika hanana fahatokiana antsika, hanana fahatokisana antsika hoe azo iresahana zavatra, azo amborana izay manavesatra. Fa raha olona manamboraka ny mavesatra aminy no tsikeraina na tsaraina na anarina sahady, dia
ohatrany tsy mahazo ny olantsika. Mitanjona amin'ny fahaiza-miaino dia izao ananany an'izay fahatokisana izay. Izany hoe olona azo resahana isika ray aman-dreny, olona azo hitokisana isika ray aman-dreny. Ary arakaraky ny andro sy ny resaka dia ho hitany izy tenany ihany izay vahaolana tokony ho raisiny eo anoloan'izay olana izay. Famitinana ihany izay nambara izay, ary ho antsika izay efa nandre ilay fandaharana loha hevitra ny amin'ny hoe aoka fahaiza-miaino izay, aoka hiaino, dia mino aho fa miamiverina ao an-tsaintsika izay rehetra nambara tamin'izany. Ny tanjona amin'ity dia izao izay efa nambarantsika teo izay ihany hoe mba hananany ireo zanantsika ireo fahatokiana, fa namana azo resahantsika, namana akaiky ary mahazo tsara ny olany. Zavatra fahadiana indrindra rehefa milaza ny olany amintsika ny zanaka dia izao ny maneho hevitra, ny fanohitra amin'izay fomba fijeriny, fa dia atao izay hiezahana izay ahazahoana ny tiany ambara, ary izy ihany no hijery izay vahaolana izay. Izay no zavatra voalohany teo amin'izay noresahantsika. Fa ny zavatra faharoa dia ny hoe atsahatra amin'izay ilay fomba fiteny tsara, ilay fomba fiteny manameloka, ilay fomba fiteny manambany ny zanakitsika rehefa miresaka amintsika, ary mahazatra antsika ny mampiasa izany. Zao no azo amaritana an'izay fampiasana ny hoe ianao, ianareo indry, izany hoe manondro ilay olona mivatana avy hatrany, tonga dia manondro azy mivatana ary mitsara azy ao anatin'izay resaka izay, manameloka azy na manambany azy eo anoloan'izay zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika na ny fisainantsika. Ohatra, ianao ve tena tsy mieritreritra mihitsy e? Inona koa izao ataonao izao? Zay ilay mitsara, zay ilay manambany, mampiasa ilay teny hoe ianao, ianareo, indry. Indry ty ve dia mba tsy mieritreritra mihitsy? Iny izao ataondry izao? Tonga dia manameloka sy manambany sy mitsara izay, atsahatra izay. Zavatra resahana atao ohatrany moramora zany zavatra resahako aminao zany, fa mila fampiasana izany satria fanetretena lehibe izay. Ny fialanao amin'izay zavatra izay dia tena fanehoana fanetretena, satria ny zavatra mahamaika antsika matetika dia ny amely, ny andratra sy anameloka izay hitantsika fa diso. Fa ny zavatra ianarana kosa manomboka izao raha sitraka ao, raha tianao zany hoe anana fifanankalozan-kevitra sy resaka mahafinaritra ao anatin'ny tokantrano, dia ireto no ampiasaina: izao, ny teny hoe izao, na ny hoe ko na ny hoe ao. Izany hoe raha amin'ny teny frantsay dia hoe je. Fiantraikan'izay zavatra nataon'ilay zanakitsika izay mety ho nankarary atsika na nampatahotra atsika na nampitaitaina atsika, ny fiantraikan'ilay zavatra nataony izay no asongadina eo amin'ny fitenenan'ity izao ty. Fiantraikan'ilay toetra ny zanatsika, fitondran-tena nataony nankarary atsika, fiantraikan'izay teo amintsika no ezahana ampitaina aminy. Aloha ka ohatra angamba mba azahoantsika mahazo azy. Raha teo aloha zao dia hoe ianao ve tsy mieritreritra? Inona koa izao ataonao izao? Zany hoe le ianao hatrany no asongadina. Fa amin'ity kosa dia izao, aka ohatra tsika raha indrindraindrindra fialan-tsasatra zao ny andro, mampiritrano sika, manadio, miezaka mandamina, milamina dia milamina ny tranonao, sasatra ianao, reny manao an'izany. Avy ny zanakao mahita ilay filaminana dia eo izy mite hilalao, hoentiny avokoa ny kilalao andrehetra, akorotany eran'ny trano, manao izay mba ahazony fafinaretana koa izy ao anatin'izay kilalao izay. Raha izay
raha le enao no ampiasainao na le enareo na le indry dia avytsika tonga dia ivadravadra vetrany hoe nareo averaka izy tsy mba mieritreritra zavavy mampieritrany dininy zao ataonareo zao zangabotonareo na zavatra salam'izany tonga dia masika mitsara mandratra fa izaza tia lalao isika vetrany dia sorena amin'ilay zavatra voavy nampirimitsika dia tonga dia ianareo indry ino zao fa azo ambara zavatra atao amin'ilay hoe izao na hoe le aho hovaina ny fomba fiteny zay no mahatonga miresaka aminao hoe ohatra ny resahana tao moro zany nefa anova ny fomba fifandraisana amin'ny tokantrano zavatra azo ambara zavatra azonao tenenina amin'ny solon-toerana an'izay fitehena amin'ny tsara sy tonga dia amin'ny fahatezerana izay reraka rakizy aho reraka aho reraka ao rakizy reraka aho raha mbola merina andamina io trano io indray tena vizaka zany hoe ilay fiatraikan'ilay zavatra nataony teo amintsika no asongadina fa tsy tonga dia izy no tsaraitsika eo amin'izay ataon'izay asa raha azonao ny tsinambara fa raha vo le ianareo sy le nao sy le indrino apatrapatrakitsika dia tonga dia mitsara azy tsika manameloka azy tsika dia malahelo izy te lalao sakanatsika tsika tonga dia mivatravatra sy mibedy azy dia malahelo izy teraka alahelo ao amin'izay mitanjotsika tefa dia ny hoe mba atonga azy tsy lalao eo amin'ilay trano nefa misy fomba hafa zay ndrasantsika teo atonga azy hieritreritra raha zay zao no ambaranao hoe reraka rakizy reraka raha mbola merina pirina sy andamina ny trano io indray tena vizaka dia izy amin'izay no maka fanapahan-kevitra hoe raha ohatra zany ka mampalahelo aneny raha mandreraka neny zany zavatra zao zavatra ataoko zao dinona zany tokony ataoko zany hoe raha milalao eto ave dia alamiko indray avy eo sa hoe andeha hijery toerana hafa ave zany ilalovako izy tena no mandray zay fanapahan-kevitra izay vokatra ilay fahavoazantsika noho ny ataon'ilay ankizy zany hoe zavatra ataon'ilay zaza zany na hoe zanakitsika teraka fahavoazana eo amintsika dia zay le fahavoazantsika zay no asongadina aminy dia manoloana an'izay izy baka fanapahan-kevitra izy satria malahelo antsika izy dia mijery vahaolana izy no mijery vahaolana tsy aleo ve izay no ezahana atao anatin'ny tokantrano amin'ny fifandraisana rehetra toy izay ozy ny fitenin'ny tanora hoe gidrakidra menanao anatin'ny tokantrano ary tsy amin'ny toejavatra toy izany fa amin'ny zavatra rehetra izay mitranga zay rehetra miteraka atezerana eo amintsika na hoe miteraka tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia aleo izay no asongadina hatrany ilay fiatraikan'ilay ataony eo amin'ny fiainantsika no asongadina fa aleo tsy mitsara azy fa voambaika koa izy manohitra anao satria avy dia tsarainao izy dia tezitra izy dia miaro tena izy dia lasa fifamaliana zay na hiteraka alahelo eo amin'ny rotota izany ny tanjona dia izao mitarika ny zanaka mitarika azy anovany fihetsiny mitarika azy anovany fitondrantenany kanefa ao anatin'izay tsy mandratra azy tsy mitsara azy tsy manameloka azy fa mitarika azy kosa mba andray fanapahan-kevitra eo amin'izay olonantsika ray aman-dreny vokatry ny zavatra nataon'izay na ny fitondrantenany na ny fihetsiny zany amin'ilay fampiasana ilay teny mahitsy hoe enao ilay tonga dia mitsara vetrany mitanjosika ray aman-dreny inge dia mazava ihany ko hoe tia anovany fihetsiny tsika tia anapita hafatra aminy sika hoe tsy mety zao ataonao zao fa mieritrereta fa nefa tsy izay no vokatra azotsika dia nio nge zay efa nataonao hatramin'izay tonga dia mandray fanapahan-kevitra avy izy rehefa tsaraina toy izay hiala amin'ilay zavatra tsy mety ataony na manao an'izay izy arahana lonolono zay arahana hatezerana zay tsy aleo ve elana zay tsy aleo ve tsy somanao an'izany sontsika aloha miova famindra isika dia fampiasana ilay hoe izao ianao izao aho na ny hoe koa za zao zahako tsy mataty
setroka sigara. Dia na any amin'ny fiangonana na any amin'ny toerana samihafa izay alehako, matetika misy olona lehibe noho izany mifoka sigara. Dia tsy afaka hiteny aminy mihitsy raha ohatra ka tonga dia hiteny amin'ny avy hatrany hoe ny sigaranao tsy zakako, dia tezitra izy satria mitsara azy amin'izay. Raha olona lehibe noho izany atao hoe azafady fa ny sigaranao tsy zakako, efa mitsara azy a, tonga dia lenao zay. Fa zahako dia mianatra toy izany. Rehefa zay dia izao ny fomba fiteniko: azafady tompoko, tena marary be ny lohako fa tsy mahazaka ilay setroka sigara. Tsy miresaka azy mihitsy amin'izay hoe ianao na ny sigaranao, fa hoe le fiantraikan'ilay setroka sigara ty amiko no asongadiko aminy hoe marary be ny lohako fa azafady tsy mahazaka setroka sigara. Dia amin'izay izy rehefa nanao toy izay dia izao tonga dia mifindra ilay olona lehibe, olona hajaina zany. Dia avy hatrany izy tonga dia mifindra izy na mamono an'ilay sigara izy. Asa raha azonao ny tsinambarany amin'izay. Rehefa mandinika ilay teny izy: marary be ny lohako, tsy mahazaka setroka sigara. Tsisy mamely azy mihitsy zay, tsisy mitsara azy zay. Fa raha te-hitrotra amiko ary izy dia hitany hoe tsy mampaninina azy, satria za tsy maninina azy, dia tsy hitany zay mety hoe ahatonga fahatezerana aminy amin'izay. Dia izay koa no tokony fomba firesakintsika ny amin'ny olona rehetra mba hialana ilay ianao ty ilay ianao manitsy avy hatrany. Ary izay fitondran-tena ny zanakitsika rehetra tsy akasitrahantsika dia jereo inona no akony eo amintsika ray aman-dreny, dia izay ambara aminy. Ary na tsy ny zanantsika raha fa nisy izy mifandray amintsika dia izay ezao hatrany ny tsy hanambara ity hoe ianao. Na atao amintsika amin'ny fomba malefaka aza ny fiteny azy, rehefa voalaza ao avy hatrany izy dia mitsara azy ilay izy, dia lasa vao maikako mampitrotra azy zay, fa tsy hahatonga azy anitsy ilay zavatra izay tiantsika hialany na tiantsika hahitsy eo amin'izay fitondran-tenany tsy mety izay. Dia manjary lasa mienjana roa mitady. Izay no mahatonga ny olana ao anatin'ny tokantrano tsy mora ny mizatra an'io. Tsy mora io satria fanetretena izy io. Raha maika hiazakazaka anameloko tsika dia izao, lasa tsy izay no atao, fa lasa ilay isika indray no efa mbola miezaka mampiseho an'izay favoazantsika izay. Afaka andramanao zany. Ho hitanao ny fiovaniny izay rehetra miresaka aminao rehefa andramanao zay, indrindra amin'ny zanaka ao an-trano, satria resaka fitezana no ataontsika. Dia ho hitanao ny fiovany zanakao rehefa na ny vadinao rehefa anao an'izay ianao, na any an-tsekoly, ny any izay rehetra mifandray amintsika dia andramo. Fa ho hitanao ny akon'izay eo amin'ny fampikasoantsika amin'olona zany, satria mantsitsika ny tsy maintsy mifandray amin'ny hafa. Na ao tokantrano zany na ny ivelany na ny amin'ny toeram-piasana tsy maintsy hifandray amin'ny hafantsika. Dia tsara ny miova famindrany amin'izay. Dia anaraka hira iray isika, hira iray no arahintsika, hira ny Farandriamamonjy. Ni andra
Amin'izao resaka ifanaovantsika rehetra izao eo amin'ny fitezana ny zanaka amin'ny maharay aman-dreny antsika antsika rehetra izay miaino dia tsara ny ampahafantarana antsika fa tsy manana anjara toerana loatra ao amin'izao resaka atao izao ny fanaparana ny fahefana na ny famaizana be fahatany fa miainga avy amina fanakalozan-kevitra miainga avy amina resaka avokoa no atao izany hoe ezahana ny ifanakalozan-kevitra ao anatin'ny tokantrano ezahana ny tsy hanaovana didiko fe lehibe ezahana ny ampanjaka ny resaka sy ny fanakalozana ao anatin'izany tokantrano izany ary tsy mandeha amin'izao fotsiny ny famaizana raha tsy maintsy isy izany fa tsy maintsy miainga avy amin'ny fampianarana tsy maintsy miainga avy amin'ny fanabeazana aloha matetika tsika maika ny ana fay sy ny ana sazy fa tokony fantarina aloha hoe efa mba nampianatra sy nanabe nikasika amin'izay zavatra izay na maizana ny zanakitsika izay ve isika fa miteraka alahelo miteraka fahatezerana eo amin'ny zanantsika izay raha avetrany dia maika loatra isika anafay fa jerena mihitsy izay arak'izay azo atao ny tsy hamaizana ny zanaka fa ao anatina fanakalozana hatrany mba hahatonga ny fifandraisana hafinaritra hahatonga io tokantranontsika io ho rivotry ny fanakalozana ho rivotry ny fifandeferana no anjaka ao anatin'izany tokantrano izany fa raha tabataba lava sy alahelo lava ny ainantsika tsy izany no tiany tompo iainantsika fa fiadanana sy fifaliana ny tiany tompo zaraina amintsika ao anatin'ny tokantranontsika ary izay rehetra resaka resahantsika na izay anakory efa voalaza izay hoe aoka aino isika resaka fifandraisana izany ny faharoa dia ny hoe aoka hatsahatra ny fitehana amin'ny tsara sy mandratra mbola resaka fifandraisana izany ary zavatra fahatelo izay hojerevantsika indray dia fomba famahana olana eo anolohan'ny tsy vitsy fikevitra izany izany misy zavatra tiany zanantsika atao na efa tanterahiny nefa tsy akasitrahantsika le izy dia tsy avy hatrany dia anao didiko fe lehibe indray hoe tsy azo atao izany dia vita nao tsy
tsy azo atao dia vita. Ena tianao na tianao tsy azo atao. Zay ilay miteraka fahasimbana fifandraisana sy alahelo zay atezerana ihany koa. Fa miainga avy hatrany, miainga hatrany amin'ny fanakalozan-kevitra. Izany zavatra izany mba hatonga ilay fiarahamonina irendra sy lamina ao anatin'ny fiadanana tokoa. Misy zavatra tiany zanantsika atao ary tsy tiantsika nefa izy tsy akasitrahantsika ilay izy. Inona no tokony atao? Fa na zavatra mahazatra antsika dia izao, didiko fe lehibe. Tsy azo atao zany, za tsy manaiky an'izany. Resy ilay zanaka, isika ray aman-dreny mandresy. Ampiarina ilay fahefana amin'ny maha ray aman-dreny amin'izay. Tsy azo atao, vita. Point final hoy ny fitenin'ny tsanin'olona maro. Na indray vitsy indray no mampiasa an'ity fomba faharoa ity. Rehefa mandeha ny resaka dia mandehana ary ataovy ary, ataovy izay tianareo ataoko. Nareo moa fa tsy azo tenenina ko, ataovy izay tianareo atao. Izany hoe manome fahalalahana ilay ankizy rehefa tsy resy lahatra ilay ankizy. Nefa fantatra matetika fa mety hanimba azy zany zavatra zany. Mety zavatra hitera-doza eo amin'ny fiainany zany zavatra zany. Dia rehefa tsy resy lahatra izy dia hoe mandehana ary ataovy efa lehibe nareo ko, nareo nga moa azo tenenina. Dia mandeha ao anatina latsa, mandeha ao anatina réserve zany zavatra zany. Manaiky lembena antsika. Fomba roa zay no matetika ataontsika ray aman-dreny. Na tsika tonga dia manao hoe tsy azo atao dia vita, na tsika manao hoe mandehana ary ataovy efa lehibe nareo ko. Zay zavatra anankiroa zay ialana zay fomba fijery anankiroa zay, zay fomba fanao mahazatra anankiroa zay. Tsy ao anatin'izay dia misy hatrany no resy, misy hatrany no mandresy, misy hatrany no mandefitra, ary misy hatrany no manapatra ny fahefana. Zao no andeha hitarihako ny sainao, hijery fomba hafa isika. Samy tsy misy resy ao anatin'izay zavatra zay, samy mivoaka ho mpandresy. Tsy izay ve ny tsara hozy ianao? Tsy mampiasa fahefana hoe tsia, nefa tsy manaiky lembenana na mandefitra hoe mandiana. Ataovy izay ataonareo. Izany hoe lasa tsy tompona andraikitra isika, fa miala andraikitra. Nefa tsy afaka tsika satria raha misy fahavoazany, tsy afaka ny ala isika, fa zanakitsika ireo. Eo anatrian'izay tsy fankazao-kevitra ary, inona no atao? Ialana amin'izay zavatra anankiroa, hita fa samy indray miteraka alahelo, miteraka atezerana eo anoloan'ny fanaparam-pahefana. Ny iray kosa mandefitra nefa mety ahitana loza ihany koa vokatr'izay eo amin'ny toetrany ankizy, satria naiza naiza ho alehany dia heveriny fa izy hatrany no manana ny fahamarinana, naiza naiza sehatra ifanakalozany dia izy hatrany no heveriny no manana ny rariny. Laforatsin'ilay famelana ny ankizy hanao ny sitrapony zay. Zavatra hitariantsika antsika dia misy dingana efatra izay tokony ho arahana. Dingana voalohany dia izao, rehefa tsy akasitrahantsika ilay zavatra dia izao, manentana asika, omeo arany mangataka soso-kevitra, mangataka vahaolana sika, samy manome vahaolana, na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Eo alohan'ilay olana zany, satria ilay olana dia izao tsy mitovy ny hevitra. Ny ray te hanao zavatra anankiray, ny anankiray tsy manaiky ny hanaovana iny zavatra iny, dia mifanakalo. Dingana voalohany dia izao, samy mitondra vahaolana ary eo alohan'izay olana izay, na ny zanaka na ny ray aman-dreny, samy milaza vahaolana hamahana an'ilay olana. Raha ny mahazatra dia isika ray aman-dreny no manome vahaolana hoe izao, dia izay no tsy maintsy atao. Fa amin'ity kosa dia izao, angatahana ihany koa izy mba hanome vahaolana, satria fampifantarina azy hoe raha io zavatra io no ataonao dia izao no ahoko n'io aty amin'ilay ray aman-dreny, izao no mety ho vokatra io. Ka izao andeha hijery vahaolana hafa isika, iaraha midinika inona no hevitra ho azy ny amin'izay zavatra izay. Izany hoe miala eo amin'ilay heviny izy, isika koa miala eo amin'ilay hevitritsika, dia mijery izay vahaolana iraisana, samy manome vahaolana. Ary rehefa mety ho misy vahaolana maromaro aroso, dia ny dingana faharoa dia izao, alalinina tsara, miara-mandalina tsara andreo ny rotota na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Amin'ireo vahaolana samy hafa naroso ireo dia alalinina tsara,
inona no mety ho lafo ratsy, inona no mety ho lafo tsara, inona no mety ho tombontsoa eo amin'ny fanatanterahana azy. Iarahana mandinika izay, vahaolana samy miarahana androso izay. Izay ny dingana faharoa izay. Ny dingana fahatelo dia izao, rehefa vita ny fandiniana azy, rehefa no halalinina tsara, fakafakaina tsara, ny mijery, miara-mijery indray izay hita fa mety sy tsara ny rotota, ny andaniny sy ny ankilany, ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Iza no mety, iza no tsara, iza no hita fa tsy hanimba eo amin'izay zavatra tiaka atao izay. Ary rehefa vita izay dingana izay dia miroso amin'ny fanatanterahana azy amin'izay avy eo. Dingana efatra izay, ohatrany zavatra tsotra, ohatrany zavatra ohatrany hoe mahazatra nefa tsy ainana. Fa ny zavatra mahazatra antsika dia na ny manome fahalalahana na ny manao didy jadona. Ao anatin'izay tsisy didy jadona, tsisy fahalalahana, fa mijery ao anatina resaka, ao anatina fankazahonina mpianaka, ao anatina resaka mahafinaritra nanaovana an'izany. Tsy milefitra be fahatany anefitsika, fa jerena hatrany. Ny fefitsika farany dia izao hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay fanapa-kevitra ho raisina, izay tsy azontsika ioarana izay. Tsy hoe manome fahalalahana be fahatany amin'ny fijerevana ilay vahaolana iraisana, fa jerena hatrany hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ilay vahaolana naroso. Rehefa tsy mifanaraka dia ialana izay, tsy tanterahana izay. Izay no fefy mba tsy hahatonga antsika ho diso anatrehan'Andriamanitra ndraika hanota eo anatrehan'ilay Andriamanitra raisitsika, izay mitarika antsika ao anatina fahafahana, nefa misarika an'izay ihany koa fa mbola ho tsaraina isika amin'izay atao rehetra, ka tsy tokony hanao zavatra tsy araka ny sitrapony. Ny olana matetika eo amintsika ray aman-dreny dia izao, enjana loatra isika, enjana loatra eo amin'ny fitezana, ka manjary noho ny tahotra tsika dia manjary enjana loatra tsika, noho ny tahotra izay ananantsika, noho ny zavatra kendrentsika ny amin'ny zanantsika dia izao enjana isika. Nefa eo amin'izay fienjanana izay te hanontany ianao aho, eo amin'izay efa nitezanao ny zanakao, manahoana ny vokatra azonao ankehitriny? Manaiky an'izay fienjananao izay ve izy? Dia ny tanjonao amin'ilay ananany fahendrena ve? Ananany toetra mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ve? Izay fomba nitezanao azy izay. Rehefa mandroso mialehibe izy, rehefa mihevitra ny tenany mialehibe izy, raha io fienjanana io no ezahantsika tanterahana hatrany, dia milaza miara-mahita raha ilaza aminao hoe manohitra izy rehefa mitombo ny taonany, manohitra izy satria heveriny fefalehibe izy ary tsy azo fehezina intsony, fa miforotra fotsiny izy amin'ny mahazanaka azy rehefa mampiatra izay fienjanana fotsiny izay isika, fa tsy manaiky hifanakalo, fa tsy misy tsy vita ny fifanakalozan-kevitra. Mila mantenitena ary isika ray aman-dreny, rehefa tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainantsika, rehefa tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika, rehefa tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika, rehefa tsy mifanaraka amin'ny fitezana izay azontsika, ny zavatra tiany zanakitsika atao manahoana ny fienjanantsika, ary manao ny akon'izay fienjanantsika izay teo amin'ny zanantsika. Dia nio izay zavatra efa nitondranao ny zanakao, dia mijanona mihitsy aloha, dia fantaro manahoana ny akony, manahoana ny toetra ny ankehitriny, tafita avy ny tanjona izay efa napetraka ao, satria tsy te hanan-dratsy, marina izany, tsy te hanan-dratsy ny ao amin'izany zanaka izany sika, fa ny anaovantsika n'izany rehetrarehetra izany dia izao mba hananantsika zanaka endry, hananantsika zanaka ho tafita, hananantsika zanaka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa nefa dinio ao, ty sarika ny sainao hoe dinio, tafita ve izay teo amin'izay fomba nataonao hitezanao ny zanakao izay. Izay no mahatonga antsika mijery vahaolana hafa indray mety ahomby kokoa eo amin'izay fitezana izay. Tsara ny mifampidinika, tsara ny mijery, ny atsotsika hoe elanelam-panahy, fa aza dia enjana loatra eo amin'ny fitezana ny zanaka, satria
no nitahotritsika ny amin'ny zavatra samihafa hitantsika ny ivelany ihany dia matahotra tsika. Nefa raha matahotra sika mo afaka anery azy ve, mo afaka anaraka azy any amin'izay alehany ve sika, mo afaka anaradia azy any amin'izay alehany ve sika, ananatra azy ny amin'izay zavatra tiany atao any amin'izay tsy hitany masontsika any. Ny tanjona amin'izao zavatra zao dia hoe ny ananan'ny ankizy ilay antsonany amin'ny teny frantsay hoe autodiscipline, izany hoe avy ao anatiny dia mahatsapa izy hoe tiany mety, tiany tsy mety. Ny tombony dia izao ao amin'ny fiarahantsika ao anatin'ny tokantrano, ny tombony fanakalozan-kevitra, mihatsara ny fifandraisana ary mifampahazo olana isika. Izany hoe rehefa manana olana isika dia ho azo ny zanantsika izay, rehefa izy ny manana olana dia mba ho azontsika ihany koa izay, fa tsy andeha ila fotsiny ny fijery ny amintsika ihany no jerevantsika izao ny mety, fa eo aminy koa misy akony eo aminy izay. Manana ny olany koa izy rehefa zavatra tia ny tanterahiny nefa dia raharahana, ankitsy rano tsy misy resaka izao. Ny ankizy voapepy lava, ny ankizy voadombo lava, ny ankizy tsy avelam-ba hitenina ilaza zay heviny dia na izy ho lasa kamo, tsy te heritreritra na tsy te hanao zavatra intsony na tsy te hiresaka amintsika intsony, fa hikatona ho azo samirery ary hijery olona ny ivelany izy izarany izay volana izay. Na izy lasa manohitra ray aman-dreny rehefa mihalehibebe, manohitra izy ary ratsy izay, ary tsisy te ho tonga any amin'izany sika. Izay no ny amin'iny fahatelo iny. Fa ny fahaefatra farany izao, ampio izy amahany olany, ampio izy amahany olany. Rehefa mbola tsy simba ny fifandraisana, mbola rehefa mbola manantona antsika ny zanakitsika hiresaka, hitondra izay manavesatra azy izao, mbola tombony lehibe eo antsika izay, tombony lehibe eo antsika izay, ary aoka ho araraotina izay, dia aoka hianampy azy sika amahany olany, mba tsy hananany fiakinana mandrakariva amintsika. Rehefa mizara ny fiainany amintsika izy, fiainany tany an-tsekoly tany, zavatra hitany tany an-dalana tany, olany amin'ny mpampianatra azy na amin'ny namany, izao aoka hanana finiavana hanampy azy isika. Indraindray io olana io ohatrany hoe zavatra tsy dia misy dikany loatra amintsika, ohatrany tsy dia hitantsika loatra hoe inona ny mahaolana azy, fa izao ao anatin'izay matoa izy miresaka amintsika dia mampiasa ny lohan'izay ilay zavatra, ka tsy tokony ho tsinitsiniavina. Rehefa zavatra hoentin'ny ankizy eo amintsika dia tokony jerena hatrany izay azo hanampiana azy. Ka izao ny fomba atao eo anoloanan'izay hoe manantona antsika izy mba milaza ny olany amintsika, dia misy dingana ihany koa izay tokony ho tanterahintsika. Ny tanjona ao anatin'izay dia izao, mba tsy hahatonga azy hiankina foana amintsika vao afaka hamaha olana, fa manoloana izay mety ho olany any aoriana dia afaka mandray fanapahan-kevitra izy, afaka mandanjalanja izy, afaka mijery vahaolana izy. Reto ary ilay dingana izay arahana mba hahatonga ny zanakitsika tsy hankin-doha lava amintsika eo amin'ny famahana ny olany. Mahazatra matetika dia isika ray aman-dreny hatrany no manome ilay vahaolana. Tsara izay satria vaovà ilay olana, saingy miteraka fiaikinan-doha mandrakariva izay, miteraka fiaikinan-doha mandrakariva eo amin'ilay zaza na ilay tanora izay. Hany ka raha tojo olana samy irery izy dia tsy mahay mamaha ilay olana izy, na tsy samy mandray fanapahan-kevitra izy eo amin'izay vahaolana hitany, satria tsy nahazatra azy izany, na ihany koa tsy mahatokony tenany izy satria efa zatra nampiana mandrakariva. Miandry hatrany ray aman-dreny izy mba hanome vahaolana azy. Hevitra tsara kokoa hanampiana azy manoloana izay resaka, manoloana izay olana izay, izay no andeha ho jerevantsika. Misy dingana anankefatra ary dia miverina ihany amin'ilay fomba famahana olana tany aloha isika. Izany hoe izao,
mijery ny vahaolana rehetra azo raisiny. Faharoa dia mandinika sy mandalina n'ilay vahaolana voahangona teo. Fahatelo dia mifidy izay tsara sy mahasoa ary mety. Ary ny fahaefatra dia ny fampiarana azy. Saingy izao, tsy isika ray aman-dreny no manao ny asa, tsy isika no mijery ny vahaolana, fa taritarana ihany no ataontsika. Izany hoe mitarika azy iroso amin'ireo dingana anankiefatra ireo, mitarika azy mba hanome vahaolana izy, mitarika azy mba handinika an'izay vahaolana nomeny izy, ary mitarika azy hisafidy izay tsara sy mety. Mitarika azy fa tsy isika no manome ny vahaolana. Izany hoe izao zany ny dingana voalohany ataontsika, manentana azy mba hanome vahaolana. Isika no mitarika azy inona ny vahaolana rehetra mety azo aroso eo amin'io. Tsy isika mihitsy no manome vahaolana, fa mitarika azy isika mba hahafahany mahita an'izay vahaolana izay. Ary rehefa avy eo dia tarihana indray izy mba handinika sy handalina an'ireo vahaolana izay efa hitan'ireo. Ireo vahaolana efa hitan'ireo dia tarihana indray izy handinika hoe iza no tsara amin'ireo, iza no mety, iza no mahasoa. Raha hita fa mety dia izao, mijery izay rehefa voaroso izay vahaolana samihafa izay dia mandinika. Dia ao anatin'izay ny anatsoahana izay vahaolana azo raisina. Mety ihany koa mahita vahaolana ray izy dia efa asiana dinihany, tarihany izy mba handinika hoe aiza ny mety ho lafiratsiny, aiza ny mety ho lafiratsiny izay. Tsy isika no mitsara ilay hevitra izay hitany, fa isika dia mitarika azy mba hahafahany mandinika hoe ity no mety, ity no tsy mety. Rehefa mety izay dia raisina avy hatrany. Ohatra ka tsy mety izay vahaolana efa hitany dia tarihana indray izy hijery vahaolana hafa indray, dia asiana mandinika indray izy ny amin'izay vahaolana hitany izay. Aiza no lafitsara an'izay, aiza no lafiratsiny izay, aiza no mahatsara izay, aiza no mahamety izay. Mandra-pahita an'izay vahaolana maharesy lahatra dia toy izay hatrany no atao. Averina hatrany fa tsy isika no mitondra ilay vahaolana na mijery izay lafiratsiny sy lafitsara n'ilay vahaolana, fa izy hatrany no asena mandinika izany, fa mitarika azy isika ho amin'izay. Amin'izay dia manome lanja ny tenany izy, satria hevitra avy aminy no ilay vahaolana hita, ary izy ihany koa no nanapa-kevitra tamin'ilay izy, dia izy ihany no hanatanteraka azy. Ary any aoriana dia lasa fahazarana ho azy izay fomba fiasa izay. Eo alohan'ny olany dia mijery vahaolana maromaro izy, mandanjalanja izay izy, ary dia manapa-kevitra ny amin'izay hitany fa mety. Azadindro rehefa miresaka dia izao, ampifandraisa hatrany amin'ny finoana an Jesosy Kristy izay resaka ataontsika amin'ny zanantsika, ny amin'ny fitiavan Jesosy Kristy, ny amin'ny filazantsara, mba hatsapan'ny ankizy fa tsy zavatra manidina na savoan-danitra ny fivavahana, fa miditra tsehatra eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny toe-javatra rehetra. Ny amin'izay resaka ifanaovantsika aminy dia izao, ampidirina hatrany ny amin'ny finoana, ny amin'ny fitiavana, ny amin'izany filazantsara izany. Izay ilay teny teo amin'ny ny Kolosianina teo hoe tezao amin'ny fananarana avy amin'ny tompo izy. Ilay Kolosianina 3:7-9 teo hoe tezao amin'ny fananaran'ny tompo izy, izany hoe izay resaka atao rehetra, amin'izay resaka nataontsika teo izay dia ampifandraisina hatrany ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Izay no azo amin'tinana izay rehetra no resahantsika izay. Mety mbola misy manahirana anao ihany, mety mbola misy tsy azoazonao ihany angamba, fa ny fanahin'ny tompony hitaridalana anao, hampahazava anao, hanome fahazavan-tsaina anao izay rehetra tiany ampianarina anao tao anatin'izay rehetra voambara izay. Dia mbo fiarahamonina mahafinaritra ny tokantranonao iarahanao amin'ny zanakao. Anjakany ny fifankatsiavana, anjakany ny fifanakarosan-kevitra, ary toetra betsaka amin'ny tokantranonao ny fiadanan'i Kristy hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay tamin'ity androany ity indray, nahafahanay nilaza, nahafahanay hifampizara
izay mety ahasoa ny tsirairay avy eo amin'ny fitezana ny zanaka, eo amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka, satria fiainana isan'andro san'andro zany, ary matetika miteraka olana eo amin'ny fiainanay ny fiarahamonina miaraka amin'ny zanakay. Tianao nefa izay mba hifaly mandrakariva, hanana fiadanana mandrakariva. Dia izay rehetra voambara tompo, izay rehetra maharesy lahatra ny olona dia ianao no hanome fahazavan-tsaina azy. Fanahy ianao no hanazava aminay izay rehetra tianao ambara aminay araka ny sitraponao. Dia maniry indrindra ny fiadananao izay hanjaka tanteraka amin'ny tokantrano izay rehetra nandray ny onjam-peo tamin'ity androany ity indray. Amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy 5 ka hatramin'ny 5 ora sy 5 eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.